tonga soto aloha Zanagasikara de lehilahy be kibo no resahantsika androany. Ny eto Madagasikara lehilahy be kibo de tokafana be hoe iny boss. Fa nareo ve fa nahita ireo lehilahy manambola ataontsika hoe Bill Gates ry président rehetrarehetra ry iza billionnaire tombo Facebook be kibo very ry Bezos iza moa anaran'izy Jeff Bezos. Ireny zao jereo fa olona mahita tsy tena hoe mahikely fa atony vatana fa ny eto Afrika eto ihany no dokafana ny lehilahy be kibo. Asa vaiko ny lehilahy inona avy ao anatin'ny kibony lehilahy io aretiny io. De hitany lehilahy tsara fa rehefa miakatra ny taonany lehilahy de ho tsetsiny io tavy be de be rehetrarehetra io ny fikorinany raha ny lehilahy aloha voalohany indrindra. Normal be nge lisany rehefa le hoe tsy mahavita manapopy nge lehilahy mipetraka fotsiny nataony lehilahy de miandry amin'ny madame manodikodiny eo fotsiny lehilahy de zay de avy rehefa vita de hoe nety sa tsy nety na mipopy raha tsy vitany lehilahy tsony zany. Ary anareo ihany koa rehefa samy ngoza be koa ilay kibo tsy afaka ifanaotra tsy maintsy atao hoe mitsangana na mispirina le izy de na tsy afaka mihetsiketsika fitsoa de mitsofotsofoka kely fotsiny de zay. Tanareo na nareo roa raha tsy mahazo tsirony. Zay aloha olana amilay be kibo zay na ny mpivady fa eto zany lehilahy napitsika sira. Ary ambony zay ihany koa ity toka labera sotrotsika maro ity misy calorie be de be ao anatin'ireny labera reny afaka misotro an'ireny isika indray mandeha isan-kerinandro ray vera ampy zay. Fa aiza vera nga de isan'andro de misokatra foana ny bary manan-karena nge ny bary fa ianao rehefa marary ny bary nga sasainanao amin'izany no hôpitaly indray no mibanaka ao anao hoe avito ngava ty ampidi-bola ho anay zay. Raha ohatra antsika misotro an'ireny zava-pisotro ireny de sotroina le izy indray mandeha isan-kerinandro ihany fa tsy hoe isan'andro akory. Rehefa mahatsapa lehilahy somary ngezangeza zay le kibo efa aretina io. Eo ihany koa ireo taova rehetrarehetra ao anatin'ny lehilahy rehetrarehetra ao, ny aty, ny avokavoka, ny tsinay, ny vavony, ny aty, tsetsin'ilay calorie rehetrarehetra ao anaty kibo be any lehilahy io le izy de na tokony hiasa tsara ara-dalàna raha sa tsetsin'ilay izy. Eo lehilahy zao lasa hoe marary vavony lava, mandrezatra lava, na ny tataviany lehilahy koa raha tokony mba hiasa tsara lasa tsetsin'ilay tavy. Olana daholo zany. Noho izany aza manaiky le hoe dokafany kilina de dokafany kilina fa matavy be mibandy raha ohatra zay. Aretiny ho anaty vatany lehilahy io. Ary rehefa marary lehilahy tsisy nizaniza afaka hoe andeha hiaraka amin'ny lehilahy arakarary any tsisy aty amidy ihany. Tsisy tsinay amidy ihany raha ohatra ka hoe tsetsin'ilay tavy be any lehilahy ilay tsinay, tsetsin'ilay tavy be any lehilahy ilay avokavoka tao satria la foka moly de ilay tava pisepofona rehetrarehetra tao sady tsetsin'ilay tavy no mbola tsetsinay ihany koa ilay rivotra mivoaka miditra iny de am'izay maikila tao le izy. Lehilahy nge be indrindra rehefa miakatra taona lehilahy de am'izay lehilahy manenina ka isorohana zay karakara vatana mba tsy hanenenana rehefa lehibe. Ianao lehilahy rehefa sakaizan'ny dokotera le tsika zao matetika ny olona rehetrarehetra zay miditra hôpitaly ohatran'ny mampalahelo fa tsy mivoaka velona fa maty malemy ao ohatran'ny marary lasa mitatra hoe marary an'izao marary kibo marary valahana marary lamosina marary tsy haitso fa lasa ohatran'ny nena rary tamy vao mainka raha ohatran'ny lasa nena rary. Consultation mitombo ihany vidim-panafody miakatra foana. Ka zay tsitsitsatra ho an'ny tsirairay ho an'ny lehilahy aza manaiky dokafany kilina hoe tena boss be zany mibandy fandana mitsabo vatana karakara vatana io.